En direct. Comment allez-vous ce matin? Ça va. Ça va. Je t'invite à saluer ton voisin, ta voisine à côté et de lui dire que la grâce de Dieu est avec toi. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle journée que tu nous donnes gratuitement, Seigneur. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin. Merci de nous avoir gardés durant cette nuit. Merci pour le repos que tu donnes à chacun de nous. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là. C'est ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous a conduits ici. Ce n'est pas par notre propre force, nos pensées, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui nous a conduits ici. Et tu es déjà là ce matin, Seigneur. Tu as déjà attendu, Seigneur, ce rendez-vous ce matin. Merci. Merci encore, Seigneur, parce que tu te montres à nous. Tu te manifestes à nous, Seigneur, si nous invoquons ton nom, si nous appelons ton nom. Et ta parole dit que si 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Merci parce que tu es déjà là au milieu de nous ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous et vraiment couvre ce lieu, Seigneur. Couvre ce lieu de ta présence. Couvre ce lieu, Seigneur, de ton atmosphère. Seigneur, je prie que tu enlèves, Seigneur, toute voile devant nos yeux, toute voile, Seigneur, dans nos oreilles, afin que ce matin, Seigneur, nous puissions vraiment te rencontrer, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu disposes le cœur de chacun, que tu disposes le cœur de chacun, les pensées de chacun, afin que nous unissons, Seigneur, que d'un même esprit, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer pour qui tu es, Seigneur, parce que tu es bon et digne de louange chaque jour. Seigneur, enlève tout ce qui ne vient pas de toi et vraiment fais taire, Seigneur, les bruits de ce monde. Fais taire, Seigneur, les bruits qui nous empêchent encore de te voir. Fais taire, Seigneur, les bruits dans nos pensées. Fais taire, Seigneur, les bruits dans nos cœurs. Mais ce matin, que nous soyons focus sur toi, Seigneur. Que nos yeux soient fixés sur toi, Seigneur, ce matin. Oh, Seigneur, vraiment, que ton feu brûle en nous, Seigneur. Enlève, Seigneur, vraiment toute peur, toute timidité, mais que vraiment nous puissions élever nos voix, Seigneur. Élever nos voix pour te célébrer, car tu prends plaisir, Seigneur, dans la louange. Tu prends plaisir quand ton peuple, Seigneur, te loue. Tu prends plaisir quand ton peuple élève leur voix pour te célébrer, Seigneur. Alors prends ta place sur ton trône, prends ta place de roi, Seigneur, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Seigneur. Seigneur, si durant cette semaine on a été surpris par la neige, le froid qui est revenu, vraiment, rien n'est entre tes mains, mais c'est toi, Seigneur, qui as toutes choses. C'est toi, Seigneur, qui tiens toutes choses dans tes mains. Tu rends toutes choses impossibles possibles, Seigneur, et tu n'as pas les mêmes pensées que les hommes. Mais merci, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci parce que nous pouvons nous confier en toi. Et ce matin encore, nous voulons encore nous abaisser, Seigneur, devant ta grandeur. Nous voulons nous abaisser, Seigneur, devant ta majesté. Oh, Seigneur, rends visite maintenant. Je te prie de rendre visite chaque personne à leur place ce matin, Seigneur. Que tu leur chuchotes, Seigneur, à leurs oreilles, que tu es là, que tu es prêt, Seigneur, à les écouter, que tu es prêt, Seigneur, à les entendre. Merci infiniment. Couvre ce lieu, Seigneur, juste de ta gloire, de ta présence, Seigneur, et que toute la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Ce matin,
pendant qu'on dormait, j'ai été réveillée par des douleurs au ventre et ce que j'ai fait, c'est j'ai juste dit ton nom Jésus, ton nom qui guérit, ton nom qui relève, ton nom qui peut faire toutes choses. J'ai juste dit Seigneur, impose ta main sur cette douleur et que cette douleur parte maintenant en ton nom. Si vous le croyez aussi, on va faire ce chant-là que le nom de Jésus, il est plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus, il peut te guérir, pas seulement physiquement, spirituellement, psychologiquement. Si tu le crois, vraiment, je t'invite à chanter, à élever ta voix et proclamer que le nom de Jésus, Jésus qui est fort et puissant, son nom est glorieux et grand, son nom qui peut tout. Et vraiment, sois à l'aise, que tu sois debout ou assis, vraiment fais comme tu le sens et juste demande au Saint-Esprit de t'aider à louer le Seigneur, le nom de Jésus. Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout, en ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé.
prospérité maintenant. Enlève, Seigneur, tous les bruits de ce monde. Nous proclamons ton nom, Jésus, maintenant. Alléluia. Ton nom, Jésus, qui est puissant. Ton nom, Jésus, qui est majestueux. Ton nom, Jésus, qui est au-dessus de tout nom. Ton nom, Jésus, qui couvre toutes choses, qui couvre nos manquements, qui couvre nos iniquités, Seigneur. Oh Jésus, nous proclamons ton nom maintenant. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons louer ton nom, Seigneur, ce matin. Nous voulons élever ton nom encore, Seigneur, ce matin. Nous louons ton nom pour qui tu es, parce que tu es bon et fidèle, Seigneur. Alléluia. Déverse ton esprit maintenant sur nous, Seigneur. Déverse ton esprit dans ce lieu saint maintenant. Que nos yeux soient fixés sur toi, Seigneur. Merci parce que tu es venu sur terre pour nous sauver. Merci parce que toi seul as pu faire cela, Jésus. Et c'est pour cela que nous voulons nous louer ton nom encore ce matin. Pour le salut de chacun. Alléluia. Continuons de louer encore le nom de l'Éternel. Je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel.
parce que nous pouvons encore louer ton nom. Merci Seigneur parce que nous pouvons encore te chanter ce matin. Merci parce que tu nous donnes cette grâce-là, Seigneur, de t'adorer, de pouvoir chanter qui tu es. Avec nos cœurs reconnaissants, Seigneur, nous venons devant toi. Peut-être, Seigneur, qu'on n'arrive pas à chanter avec nos voix, Seigneur, mais on entend juste le cri, on entend juste la voix de nos cœurs, Seigneur, qui veut te louer avec simplicité. Et juste, Seigneur, entends juste la voix de nos cœurs, entends nos cœurs qui te louent, entends nos cœurs qui te chantent, entends nos cœurs qui te sont reconnaissants encore ce matin. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te
pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, Seigneur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia. À toi seul soit la gloire, Seigneur, pour les siècles et des siècles. Amen. Vavakantsika tompoko. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tonga izay mitondra fisaorana ho anao fa mbola nitahinao indray, mbola narovanao ny herinandro ny vakivakianay, notahinao izay tsirairay avy ny ankohonanay, tonga manome voninahitra anao eto izay tompo. Enao no tadiavina eto Jesosy eo, enao no ilain'ny fanahinay, enao no ilain'ny fiainanay. Tompo, misaotra betsaka indrindra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao izay mandrakotra na isanandro isanandro. Ary ankehitriny tsy ny herinay na ny tanjakaina nahatongavanay eto, fa ny herinao fanamasina. Enao no nitondra anay teto, tsy namela ny tsirairay avy ho tafajanona tany an-tranontany, fa nety ny tanam-pitiavanao Jesosy, satria mahafaly anao indrindra izany. Araka ny teninao iaza mafoy ny fiarahana mivavaka. Dia misaotra indrindra ny fitantananao ny tsirairay avy, ny fiarovanao, ny fitiavanao anatin'ny tsirairay izay napetraka ho fanamasina. Dia apetraka ifenao am-pelatananao ary tompo ny fotoana rehetra, fa ny devoly sy ny satana kosa tsy mahazo manana anjara eto, fa didina isahady amin'ny anaran'i Jesosy miala tsy mahazo manan-kery tsy manam-pahefana eto fa miala makany amin'ny farimirehatra afo any amin'ny tany foana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ianao Jesosy Kristy, ilay mpanjaka ny mpanjaka, no irinay hiaraka aminay eto io. Saotra tompo, amen. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mitombo amin'ny fahasoavana tompoko, dia ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra. Zao tsika dia mbo tsika hideran'Andriamanitra. Hideran'Andriamanitra tsika, hitsangantsika. Anao ny hamaky ny salamontsika 68 1-5. Psaume 68 1-5. Ovakitsika io dia avy eo tsika deran'Andriamanitra hatrantsika amin'ny hira izay efa voalahatra moa 241 1 2 3 hitalao amin'ny tompo hatrantsika ho fen'ny fanatrehany fotoana rehetra mba tsy ho verimaina ny fahatongavantsika eto. Vakitsika ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy, salamo 68 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hitsangan'Andriamanitra ka hiely ny fahavalony, ary aoka izay mankahala azy andositra ny tavany. Tahaka ny fanelo sy ny setroka no fanelonao azy, tahaka ny fiempony savoka eo anoloan'ny afo, no aoka alevonany ratsy fanahy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny marina mifaly, eny ravoravo eo anatrehan'Andriamanitra izy ka faly tokoa. Mirao an'Andriamanitra mankalazany anarany, manamboatra lalana ho an'izay mitaingina mamaky ny hevitra. Jehova no anarany, ary mifalia eo anatrehany.
rain'ny kambotsy sy mpanao ny rariny mitondra tena Andriamanitra ao amin'ny fonenany masina. Amen. Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Jehovah Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Midera sy mankalaza manome voninahitra anao izay. Fa Andriamanitra lehibe ianao. Tsy misy tahaka anao Andriamanitra. Fa ianao ilay Andriamanitra tsy miova, fa Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra ny fahamarinana, Andriamanitra mahagaga. Andriamanitra andrin'ny fiadanana. Eny Andriamanitra mipetraka ao an-danitra ao. Eny Tompo Andriamanitra.
mipetraka eo amin'ny seza fiandriananao ianao hodidin'ny olona efatra amin'ny 20 izay miakohaka eo anatrianao. Izay koa Andriamanitra miakohaka eto anatrianao, miakohaka eto anatrianao zay, mideranao zay Andriamanitra. Fa Andriamanitra lehibe sy masina ianao. Eny lanitra no seza fiandriananao, ny tany ny fitoeran-tongotrao. Andriamanitra lehibe ianao ary tsy misy azo anoharana ny fahalebiazanao. Misaotra anao zay manana anao zay Andriamanitra. Misaotra anao zahay. Lehibe tokoa ianao, tsara tokoa ianao, tsy hitanay zay fomba amaritana ny fahalebiazanao Andriamanitra. Fa faly ny fonay manana anao, lay Jehova mpiady mahery. Misaotra anao zay Jesosy, mideranao tokoa zay. Ny anaranao dia anarana mahery Jesosy eo. Eny mahery zay rehetra miaraka aminao Jesosy. Ny anaranao dia anarana tena mitondra fandresena, tena mitondra fampaherezana. Eny mitsoka ny fahavalo vao maheno ny anaranao Jesosy. Mahery ianao Jesosy, mahery ianao Jesosy eo. Dia rainay ianao Andriamanitra, ka lazainay mandrakizay ianao, menay voninahitra ianao. Petraka ifeno ampelantananao ny fotoana rehetra, ho voninahitra ny anaranao Tompo Andriamanitra, ary hatrio feno hatrana. Fa izahay dia miandritra manatenanao, ny fonay dia mangeta entanao amin'izao fotoana izao, araka ny hiranay teo Tompo malalao. Fa ny fonay dia miandry ianao, ny aminay manontolo dia miandry ianao. Dia raina mandrakizay ianao, ry Tompony Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Aleluia, amen. Petraka tsika. Tonga sahady eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Alohan'ny sitrapon'Andriamanitra dia ndaosika hanao hira anankiray azy efa voalahatra. Tena mila ny présence anao zay Jesosy, mila anao zay fanamasinao, mila anao zahay. Mahonena zahay, mampalahelo zay raha lavitra anao Andriamanitra, raha lavitra anao zay fanamasina. Dia tena monena Tompo, monena ty anatin'ny fonay,
ankehitriny raha nambara ny sitraponao indray dia ianao ane hiasa amin'ny alalan'izany sitraponao zany a mba hatonga anay mba ho vaovao hatrany eo aminao Jesosy eo. Sokafy izay rehetra amidy ety anatina ety aza anay mandray ny teninao dia mba ny fahavelomanay ho voninahitry ny anaranao. Ny anaranao Jesosy a nanaovana izany vavaka izany. Amen. Sitrapon'Andriamanitra amintsika anio a dia atao amin'ny salamo. Salamo a toko faha 720 a dia ny 5 sy ny 9. Psaume 69 dia 5 à 6 izay fitarainana nataon'i Davida. Izay ny sitrapon'Andriamanitra amintsika vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitro, ianao mahalala ny adalako ary ny heloko tsy mba miafina aminao. Aoka tsy homenatra noho ny amiko izay miandry anao Jehovah tompony maro. Aoka tsy ho very hevitra noho ny amiko izay mitady anao ry Andriamanitry ny Israely eo. Amen. Izay no sitrapon'Andriamanitra indray a izay naentiny atao amintsika amin'ity anio ity. Izay fitarainana nataon'i Davida raha nanota izy dia niteny izy hoe Andriamanitro, ianao no mahalala ny adalako ary ny heloko tsy mba miafina aminao. Ny sitrapon'Andriamanitra ry havana dia izao hoe ny ametrahantsika izay mavesatra eo aminy a mba hahafahantsika miala amin'izany. Tsy hoe ny mavesatra hoe ny zavatra mahazo antsika. Ny etantsika eo a ny fahaseranantsika sy ny zavatra mahazo antsika, fa ny fahotantsika dia mavesatra, dia mavesatra iny. Tsy zakan'Andriamanitra. Fa manjary tsy jeren'Andriamanitra tsika rehefa mavesa-pahotana. Ka io fahotana io a dia io tian'Andriamanitra hiala amintsika. Tian'Andriamanitra hiala amintsika io. Inona mety mbola mangeja antsika? Inona ny zavatra mety mbola mangeja, mbola tsy misy fitiavana avy any anaty any? Inona ny zavatra any anaty any? Mbola mavesabesatra resaka fahotana io a. Satria amin'izao alohan'ny Paka zao tsika izay azo lazaina hoe lalan'ny azo fijaliana, Jesosy nanomboka ohatran'izao dia efa mitaitaina amin'ny zavatra azo azy noho ny fahotantsika. Dia izany fahotantsika zany a dia tena angatantsika amin'ny tompo a, mieritrereta tsara inona ny zavatra za mieritreritra tsara, tsika mieritreritra tsara daholo a, inona ny zavatra mbola mampalahelo an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ty Jesosy mbola tsy afaka mihitsy a, entiko aminao mba hafao aho. Fa raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa. Ny zavatra entiny eo amin'ny Jesosy afaka. Hozy Davida eto hoe aoka tsy homenatra noho ny amiko izay miandry anao Jehovah o. Aoka tsy ho very hevitra noho ny amiko izay mitady anao. Aoka tsy homenatra. Tsy homenatra tsika ny olona. Tsika ny eo amin'ny Jesosy Kristy. Aoka tsy homenatra amin'ny zavatra ataontsika amin'ny manodidina antsika hoe reny ve ny mpivavaka. Lasa tsaratsarain'ny olontsika. Sitrapon'Andriamanitra amintsika dia mba tsy hanala-baraka an'Andriamanitra. Za mifona amin'Andriamanitra. Mifona amin'Andriamanitra sy ny ankohonako fa efa nanala baraka an'Andriamanitra. Manao izay mahamenatra, tsy mitandrina. Eny fa na dia tamin'iny omaly iny ara dia lazaiko anareo tsara mihitsy fa manao izay mahakivy ny olona. Jereo tsara ty tenin'Andriamanitra ty manao hoe aoka tsy ho very hevitra noho ny amiko izay mitady anao Andriamanitra. Aoka tsy ho very hevitra amintsika izay mitady an'Andriamanitra. Mba mitady an'Andriamanitra izy a dia mijery ny mpanompon'Andriamanitra dia kivy, ketraka. Satria ilay mpanompon'Andriamanitra raha tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra akory. Itsika dia natao hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Natao hanome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy hamenatra. Nataontsika hampahery olona fa tsy hakivy olona. Itsika dia efa nomanin'Andriamanitra mihitsy hoe tahaka ilay hazo a maniry a eo amoron'ny rano velona izay mandravona sy mamoa mandrakariva. Izany ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ka dia amin'izao anio izao dia tena hoe
tena hoe apetrakintsika amin'ny tompo hoe Jesosy aty tsy afako ty zavatra mbola manairy za tena mora tezitra kely mihitsy ny Jesosy za tena kizitina Jesosy zany rehetrarehetra izany apetrakintsika amin'ny tompo inona mbola mavesatra apetrao amin'ny Jesosy zay mbola mavesatra fa ny tompony eny teny fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia anaraka ho azy ny zavatra rehetra zay eta mavesatra rehetra koa après miala daholo rehefa miala ny fahotany satria ny tompo mijery atsika voninahitra ny teo an'Andriamanitra irery any ndotsika hira ndotsika anao an'ilay hira hoe mamela heloka isan'andro ny andininy voalohany Jesosy eto anatrehanao zay Jesosy mitondra ny mavesatra ny fahotanay Jesosy zay mbola fahazaran-dratsinay ianao malala ny any tsirairay Jesosy tsy hanamary tena eto anatrehanao zay Jesosy malala fa matoa zay tonga mitady ianao tahaka an'izao dia mbola misy zavatra tsy afaka any anatinay ihany Jesosy mbola misy zavatra mangejangejana ihany ianao Jesosy ianao lay manapatapaka zay rehetra mangejangejana araka ny teninao hoe androso eo manoloana ianao ary mandravina ny kitotoana ianao ary manapatapaka ny divy ianao sady manoritory ny varahany tompo Andriamanitro hainao ny zavatra rehetra hainao ny zavatra rehetra ninona mbola fahotanay Jesosy mbola mamatotra anay dia entina eo aminao zany Jesosy dia ianao no manafaka anay ho afaka amin'izany araka ny teninao fary ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa afao zay Jesosy amin'ny fahazaran-dratsinay indraindray zay mora tezitra Jesosy mora tafotoana dia miteniteny foana mifonay zay Jesosy mifona aminao zay Jesosy amin'ity fona ity amin'ity saina mieritreritra ratsy ity mifona aminao zay Jesosy malalo amin'ny fieritreretanay rehetra mifona aminao zay amin'ny ataon'ireo tananay rehetra tsy manao zay mahafaly ianao fa manao zay mampalahelo anao mifona aminao zay Jesosy malalo amin'ny zavatra rehetra ataonay ny fitaka Jesosy malalo ninona dia na hoe tsy fiantrahana Jesosy zavatra maro ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao isan'andro zany ny fonana eto anatrehanao tompo tsy te hiverina amin'ireny zay tena te adio anatrehanao zahay tena fifalianay tompo mba ho faly ianao mahita anay tompo malala mba hanapadiovana ty fona ity mba tena hitoeranao Jesosy esory zay rehetra tsy anao aty anatinay aty Jesosy malala ta io zay mba hanana fitiavana Jesosy hanana famorapana hanana fahalemepana mba hisy fandeferana eny anatina ihany Jesosy mba hiantra olona zay Jesosy malala mba tsy handeha etsony amin'izay rehetra efa fahazaran-dratsy nataonao izay fa mba handeha amin'ny zavatra tsara araka ny sitraponao tompo malalo fa ianao aneny taraina mihitsy fa ianao dia mba tena namboly voaloboka tsara kanefa voalobo-dratsy nisy
tompo andriamanitro mba tena irinay dia tena mba anana tena hoe fahatsarana izay aty anatinay ety mangetaetanao izay Jesosy a diovo izay dia dio sasao izay dia fotsy mangatsakatsaka tamy tahaka ny oram-panala ho ny teninao andriamanitro dia adio zahay tena adio zahay a dia mba hitany voninahitra ho eto izay tompo malala raha mivoaka eto izay dia ho maivana Jesosy a fa na niadinay isan'andro ara tompo malala dia maivana aminay a satria ianao a efa miaraka aminay mitoetra domponay misaotra anao izay Jesosy fa mpamela heloka isan'andro ianao voninahitra dia ho anao rery ihany misaotra tompo amen mitsangantsika andray ny teny a raiso ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady havoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza. Sy hampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny sa voton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano boiboika izay tsy mety ritra. Ary izay taranakao no anangana nefa rava ela ary naorina hatry ny fony fahagola no amboarinao. Amen. Petrakintsika dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Zao a dia anjaran'ny sekoly Alahady a dia miantso ny responsable ny amin'izany. Bonjour à tous. Prions. Merci Jésus de nous avoir réunis dans ta maison encore ce matin. Merci Seigneur pour le temps, même s'il fait moche Seigneur, c'est toi notre soleil. Merci Seigneur parce que tu nous donnes encore ce moment pour parler de toi. Je te demande Seigneur d'ouvrir, de vraiment aider les jeunes et les enfants à être concentrés dans ta parole et qu'ils gardent ta parole en eux Seigneur. Et utilise-moi Seigneur, mets les mots dans ma bouche. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Entre tes mains, je fais cette prière. Amen. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on va lire un verset que vous connaissez tous et qu'on ne va pas afficher parce que vous connaissez. C'est dans Matthieu 4,4 qui dit: au nom de Jésus, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais... C'est quoi la suite? Voilà, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, on va apprendre pourquoi il est important de lire la Bible. L'homme mange du pain, mais il mange aussi la parole de Dieu. Et ici, Jésus dit que la parole de Dieu est une nourriture. C'est une nourriture pour notre esprit. Donc, si la parole de Dieu est une nourriture, qu'est-ce qui nous pousse à manger chaque jour? Pourquoi on mange chaque jour? Pourquoi vous mangez chaque jour? Pourquoi vous ne mangez pas tous les une semaine, par exemple, ou tous les mois? Voilà, parce que c'est la faim qui nous pousse à manger. Si on n'a pas faim, on ne mange pas. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous raconter un petit témoignage. En fait, quand j'étais petite, enfin ado, j'aimais pas du tout lire. Je détestais lire, même un petit livre comme ça, j'arrivais pas. Même un petit texte, j'arrivais pas. Et à l'école, en fait, on nous apprenait à lire. On nous faisait acheter des livres et il fallait les lire. Et moi, ce que je faisais, c'est que je lisais le début et je lisais la fin. Et au milieu, en fait, soit je devine, soit je regarde des films sur Internet, sur le film, enfin sur le livre, soit je demandais à des gens parce que j'aimais pas lire. Et au final, j'avais des mauvaises notes parce que voilà, il fallait lire le livre et moi, je lisais pas le livre. Et plus tard, en fait,
j'entendais souvent ce verset et je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour lire la Bible? La Bible, elle fait ça. Moi, je ne sais même pas lire un livre comme ça. Comment je vais faire? Je ne sais même pas lire. Enfin, j'aime pas lire. Je ne prends pas plaisir à lire, en fait. Et un jour, plus tard, quand j'étais à la fac, donc ça, c'était au collège, hein, et là, plus tard, c'était à la fac, donc des années après, j'étais partie à la bibliothèque parce que mon professeur, il n'était pas là. Et j'ai dit, bon, bah, Seigneur, tu me donnes du temps, là, je vais lire un peu la Bible. Mais comme ta parole, elle dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, si vraiment tu veux que je lise ta Bible, bah, donne-moi la fin. Donne-moi le courage de lire ce grand livre. Donc j'ai commencé par Genèse. Bah, comme avant, en fait, je commençais par Genèse et Apocalypse. Et je ne comprenais rien. On parle de Adam et Ève au début et on parle de monstres à 3 têtes à la fin. Je ne comprenais rien. Je me suis dit, c'est trop... Je ne veux plus lire la Bible. Et je me suis dit, bon, je vais commencer par Matthieu. Peut-être que ça sera plus facile. Et là, je commence à lire Matthieu. Je lis un verset, 2 versets. C'est intéressant. 3 versets, 1 chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres. Je lisais 10 chapitres. Et je regardais l'heure, je me suis dit, ah, mais il est déjà 17h. En fait, j'étais à la bibliothèque de 9h à 17h. Et j'ai même pas remarqué que je n'ai pas mangé à midi. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, la parole de Dieu, elle est vraie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voilà le petit témoignage. L'homme ne vivra pas de... Donc, si vous n'aimez pas lire comme moi, demandez à Dieu. Vraiment, il va vous donner cette faim. Et je vais vous apprendre aussi à comment lire la Bible, du coup. Donc, comment lire la Bible? De la même façon que l'on mange. Quand on mange, qu'est-ce qu'on fait? Avant de manger, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on prie. Donc, avant de lire, il faut prier. Quand est-ce qu'on mange? Matin, midi, soir. Donc, 3 repas par jour. Est-ce que vous mangez tous les jours ou tous les 1 semaine ou tous les mois? Voilà, tous les jours. Donc, il faut lire la Bible tous les jours. Quoi faire pour rester en bonne santé? Qu'est-ce qu'il faut manger pour rester en bonne santé? Voilà, des fruits et des légumes. Pourquoi on mange des fruits et des légumes? Parce que c'est les fruits et les légumes qui nous nourrissent. C'est ça qui nous apporte des nutriments, des vitamines, des minéraux. C'est ça qui nous rend forts. C'est ça qui nous renforce. C'est ça qui nous fait grandir. Et la parole de Dieu, c'est la bonne nourriture pour notre esprit aussi. C'est la parole de Dieu qui nous apporte des nutriments. C'est la parole de Dieu qui nous rend forts. C'est la parole de Dieu qui renforce notre système immunitaire. C'est la parole de Dieu qui nous fait grandir. Et qu'est-ce qui se passe si on ne mange pas? Avant de mourir quand même, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous ne mourrez pas tout de suite si vous ne mangez pas. Déjà, on n'a pas de force, oui, mais on perd du poids. Et moi, je vous dis que ça existe vraiment. L'anorexie spirituelle, ça veut dire que notre esprit devient anorexique. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas assez, on ne le nourrit pas assez. Et au contraire, si on le nourrit trop, bah, il perd du poids. Mais comment on fait alors pour ne pas être en surpoids spirituel? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être en surpoids? Non. Il faut faire du sport. Il faut faire du sport pour ne pas être en surpoids. Il faut pratiquer une activité physique régulière. Il faut pratiquer la parole de Dieu régulièrement pour ne pas être obèse spirituellement. Vous voyez? Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, je vais demander à Tia d'afficher un petit tableau. J'ai mis des petites phrases dedans que vous connaissez sûrement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, pour votre santé, vous les connaissez les phrases. Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est pour le corps. Mais pour l'esprit, c'est lisez au moins un verset par jour. Pour le corps,
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Pour l'esprit, évitez de manger des choses qui ne sont pas basées sur la Bible. Pour le corps, pour votre santé, évitez de... Ah, vous connaissez, hein. Et pour l'esprit, évitez de grignoter les pensées du monde. Et enfin, pour votre santé, pour le corps, pratiquez une activité physique régulière. Et pour l'esprit, pratiquez la parole de Dieu régulièrement pour ne pas être obèse spirituellement. Donc voilà le petit partage d'aujourd'hui. Et vous savez, quand j'étais petite, en fait, le dimanche, on faisait souvent des repas de famille. On mangeait tous ensemble, entrée, plat et dessert. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de faire un repas de famille. La louange, on va dire que c'est l'apéritif. La volonté de Dieu, c'est l'entrée chaude ou froide. Entrée froide, les 5 minutes, c'est l'entrée chaude. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le plat. Il y aura la prédication après. Donc, bon appétit. Et du coup, je vous invite à chanter, s'il vous plaît. Enfin, à faire une prière. Oui, c'est ça. Allez, venez. Un ami à gauche, un ami à droite, à tous bon appétit. Un ami à gauche, un ami à droite, à tous bon appétit. Merci Seigneur pour ce repas, merci Seigneur pour ce bon plat, merci Seigneur pour ce repas, à tous bon appétit. À tous bon appétit. À tous bon appétit. Dia raina Jesosy tena mahafinaritra be mihitsy, tena mahafinaritra. Dia samy mazoto tsika zany bon appétit mbola ho avy indray zany ny repas rehefa avy eo dia voky tsara ny fanahy miaraka amin'ny Jesosy. Izao tsika dia hiditra amin'izay dia hanao ny hira efa voalahatra 550. Ny andininy voalohany sy ny faharoa dia miditra ny mpanompon'Andriamanitra. Ritorno in Italia.
hiteny aminay indray ianao amin'ny alalan'ny teninao. Tsy mofy ihany tokoa ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra lokon'ny vavan'Andriamanitra. Jesosy eo, ianao mahita ny any anatin'ny fonay tsirairay avy. Ianao mahita ny hetaheta ny anatinay ihany. Ianao mahita raha mbola misy anohanana ny anatinay ihany. Hameno an'izany ianao Jesosy. Mbola amin'ny alalan'ny teninao ihany. Dia vokiso Jesosy. Vokiso ny fanahinay tsirairay avy. Aoka ho feno izay Jesosy. Aoka ho voky ny teninao izay Jesosy, satria ny teninao tena manazava anay. Ny teninao tokoa tena hoe mahavoky anay. Ary ny teninao tena hero anay. Jesosy malalo, tonga ny fotoana namarana izany dia mangataka ny herin'ny fanahy masinao Andriamanitra. Hitoetra ty anaty hitady-dalana fa hoe ianao raha tonga amin'ny fanahy famarinana dia izy no mitary-dalana anareo. Tario fanahy masinao. Tario fanahy masinao amin'izao raha sy fotoana izao. Tario Tompo, satria tsy mahay na inona na inona ary tsy mahafanahy na inona mpanomponao. Matoky ahy Jesosy. Fa ianao no hanambara ny sitraponao, ianao hanambara ny teninao ka ho voky izany tokoa izahay. Hameno ny nofinay, hameno ny fanahinay amin'izao ora sy fotoana izao. Mitenena fanahy masina. Mitenena fanahy masina. Dia aoka ny hetaheta ny anatinay tsirairay avy ho fenonao indray androany. Mba ho voninahitry ny anaranao ny fahavelomanay tsirairay avy. Mankasitraka indrindra Tompo, mitenena Tompo araka ny fombanao. Fandrehetro izay tsirairay avy mahaky heno anao. Sokafanay ny maso-panahinay, ny sofo-panahinay rehetra andraisanay an'izany ary ataovy mahay mitahira izany izay tsy handalo fotsiny. Izay rehetra nyrenesanay teto amin'ity alitara-masinao ity, fa izay rehetra nambaranao tena hoe sakafo avoky tondra hero anay voninahitra. Misaotra Jesosy amin'ny anaran'ny Soanao no zoko mametraka izany vavaka izany. Amen. Petraka isika Tompoko. Tsy hitako tsony izay ho ambara fa voalaza tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny sekoly alahady teo ny tenin'Andriamanitra. Isaia 7:20 no raisintsika andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Andramo ry havana ka izaho fa tsara Jehova. Be dia be ny teny rehetra izay renesintsika teto, tena hoe voky. Tena voky tsika. Tena voky tsika. Fa izao no tena hoe isaorana an'Andriamanitra, mbola miteny mandrakariva izy. Ary matoa mbola miteny Jesosy dia izao mbola misy tiany ho ampitaina, mbola tsy vitantsika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny fiantsonao fa aza tao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara. Ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany, ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Nefa izao mbola tadiaviny ihany isan'andro isan'andro, ary ny alalan'ny lalako, ny lalako no sitrany. Tahaka ny firenena efa nanao ny marina, ka tsy mahafoy ny fitsipik'Andriamaniny no fanontaniany amiko ny fitsipiky ny fahamarinana. Sy aniriny ny havian'Andriamanitra. Nahoana izay no mifady? Hoy izy nefa tsy hitanao. Ary nahoana izay no mampahoro ny tenanay nefa tsy ahonao? Indra amin'ny andro hifadianareo aza dia mbola nitianareo ihany no ataonareo. Ary ny mpiasa rehetra aonareo dia hampahorianareo. Indro niady sy nifanditra no antony hifadianareo, ary ny amely amin'ny tontondro ny faratsiana, izao no fifadianareo izao. Dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo. Mo fifadiana toy izany fa no ankasitrahako. Dia indro hampahorian'ny olona ny tena, ny hampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro, sy ny hamelatra lamba fisaonana raharan-davenona ho fandriana. Mo va izany no ataonao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'i Jehova? Sy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako, dia ny mamany fatorany faratsiana, sy hanaboraka ny feon'ny zioga, sy handefa ny hampahoriana ho afaka, ary hanapatapaka ny zioga rehetra. Mo tsy ny izarany mofonao ho aninona va? Sy ny hankatra amin'ny oro-manjenjena, ary mba hanafinao izay hitanao mitanjaka, ka tsy hirimben'ny laminamanao ianao? Fa raha izany
dia bozaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao ny fahamarinanao ho loha lalanao ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehova hamaly eny hanandratra ny feonao ianao ary izy ianao hoe inty aho raha esorinao tsy eo aminao ny zioga sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy ary afonao ho anonaona izay anina tianao ka mahavoky ny ora ianao dia bozaka amin'ny maizina ny fahazafanao ary ny aizim-pitinao ho tahaka ny mitatao vonana. Amen. Izay ny teny ry avy nangalantsika fampianarana tsotsotra amin'ity maraina ity. Izao ny antsonao fa aza tao malemy. Ao anatin'ny carême isika izao ao anatin'ny 7 andro melohany Paska. Inona moa no atao hoe carême? Inona no atao hoe carême? Mifady inona? Mifady hanina. Inona koa? Misy katolika ve ato amintsika? Katolika no mifady hena, mifady sakafo. Teo tsika tenenina daholo momba ny sakafo ny tenenina teo. Fa zao herinandro, herinandro moa ao anatin'ny 7 andro fotsiny ao anatin'ny carême tsika dia ao anatin'izay dia momba ny fifadiana. Izao ny fiantsonao izy aza tao malemy. Asandrato ny feonao tahaka ny an'ny Anjomara. Ahoana moa izany hoe asandrato ny feonao tahaka ny an'ny Anjomara. Atao tahaka ireny Anjomara reny ny antsoantsonao. Izay raha abdikantsika ilay tenin'Andriamanitra. Hitory sy haninona hanambara ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Dia ilay tenin'Andriamanitra nambarantsika teo hoe ny tenin'Andriamanitra ihany no hiveloman'ny olona. Izay tenin'Andriamanitra ihany no hivelomana. Dia eto betsaka ny mpanompon'Andriamanitra voalaza ato amin'ity baiboly ity. Be dia be ny mpaminany nanatanteraka an'izany baikon'Andriamanitra izany, ny rahan'Andriamanitra. Ary anisan'izany ity Isaia ity izay ny rahan'Andriamanitra. Natsoin'Andriamanitra Isaia hanambara izany tenin'Andriamanitra izany. Isaia moa dia mpaminany izy. Mpaminany dia manoratra ny faminaniana izy izany izay no nataony Isaia. Ary dia ny rahan'Andriamanitra izy hanambara an'izany faminaniana izany. Fa rehefa ny rahan'Andriamanitra izy dia izao no teneniny hoe zako ne maloto molotra e. Zany ato amin'ny firenena maloto molotra e. Ahoana no ahafahako andeha an'izany hitory izany? Andriamanitra manana fomba ry havana hanirahana ny mpanompony. Dia inona nataony? Naniraka anjely Andriamanitra. Naniraka anjely natao hoe serafima any amin'ny Isaia 9 milaza an'izay raha maka an'izay tsika. Dia naniraka anjely Andriamanitra. Naka ny vainafo taka ny alitara ohatr'izao moa dia misy fisoroonana. Dia naka tandry izy le anjely izany dia naka vainafo dia rehefa naka vainafo dia natehany tamin'ny vavan'ny Isaia. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany satria Isaia dia nanamelo tena. Nanamelo tena hoe za olona maloto molotra za tsarovo ry havana fa zao ianao io mihitsiny. Tahaka n'ity Isaia mpaminany ity ilay antsoin'Andriamanitra hanambara amin'ny olona, hitory amin'ny olona. Dia nanaiky Isaia nanao ny afatr'Andriamanitra. Dia voalazany ny tenin'Andriamanitra nanao hoe ozy izy Isaia hoe inty aho irao aho. Izay ilay vavaka ny mpanompon'Andriamanitra teo nanaiky Isaia. Voalaza ato amin'ity baiboly ity ihany koa ry havana i Gideona koa dia ny rahan'Andriamanitra fa zao nanakavaly foana. Ity Gideona ity
dia miteny teo amin'ny fasy an'Andriamanitra mihitsy ataoko ahoana ny famonjena zany zanak'Israely zany satria ity Gideona ity dia nihevitra fa hoe tao anatin'ny fianakaviana mahantra zany ity Gideona ity dia meritra izy hoe rehefa ao anatin'ny fianakaviana atao hoe ao anatin'ny fianakaviana mahantra tsy afaka hitory amin'ireny olona manana ireny tsy afaka hitory fa miafiafy zany izay ny heveryn'ity Gideona ity fa zao Andriamanitra koa naniraka azy tao anatin'ny fianakaviana malahelo ity Gideona ity zany hoe fianakaviana atao hoe mahantra zany any amin'ny boky Mpitsara toko 9 milaza an'izay io tantarany Gideona io fa zao nanaiky koa Gideona dia nampisehoan'Andriamanitra zava-magaga rehefa natateraka ny baikon'Andriamanitra mandehana nisy zavatra nasehon'Andriamanitra taminy nangataka aloha izy eo famantarana ary raha ianao Andriamanitra maniraka tahaka antsika hoe omaly tonga tapaka teo ny lanezy tsy neritreritra mihitsy tsika rehetrarehetra hoe isy lanezy dia tahaka an'izany ny fahagagany nataon'Andriamanitra tamin'ity Gideona ity ozy izy Gideona hoe Andriamanitra zao ary anaiky andeha ho iraka ao fa zao misy an'ireto vovon-dandazo reto izay apetrako eo amin'ny famolaina ka izao raha ianao tokoa no maniraka ataovy mandry be io fa ny tany maina tahaka antsika omaly zany hoe ataovy misy lanezy be io fa ny tany maina manaiky ho iraka ao manaiky anatateraka hitory amin'ireo olona reo na teo anatin'ny fianakaviana mahantra ara nasehon'Andriamanitra ry havana izay le hoe Andriamanitra mihaino vavaka zay angatahanao ka ny finoana tanterahan'Andriamanitra nasehon'Andriamanitra tokoa zany nanaiky Gideona ry havana nanaiky ho amin'ny iraka hitory ny fahamarina ny filazany tsara izay no nataony Gideona Jaona mpanao batisa anisan'ny rahan'Andriamanitra ihany koa Jaona mpanao batisa dia izao hitory amin'ny olona ny fibebahana izay le izy anambara ny tenin'Andriamanitra dia inona nataonyity Jaona mpanao batisa ity fantatritsika tsara ny zavatra nataony mikikika any anefitra miantso ny olona mitory ny fahamarinany tenin'Andriamanitra miantso ny olona hibebaka akaiky mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra nanaiky ho irakiraka koa ty Jaona mpanao batisa ity asa nahazitsika atsaina hoe any an-tany anefitra any amin'ny tany maina any amin'ny tany tsy misy olona any no mikikika dia ozy izy tsika hoe adaladala angamba nyty Jaona mpanao batisa ity fa Andriamanitra rehefa maniraka dia zao tanteraka daholo izay ampanirahany vita ny azy ireo ny mission vita voalazan'ny Baiboly hoe vita ny mission an'izy ireo fa izao zasy ianao miantso anao Jesosy be ny asa ozy izy fa mipiasa ny vitsy inona nao valinao any Jehova no ny sosy esehena izay nataony taminao moafoinao ve misy iratsika manao an'izay moafoinao ve izay afonao mba ho hay tomponao zany ny teny Jesosy izay mba afonao mba ho hay tomponao amin'izao andro ny mialohan'ny Paska izao ry havana dia tahaka ny namonjen'Andriamanitra anao aza atao malemy ozy izy ny fiantsonao ataovy ry havana ny asan'Andriamanitra tahaka an'ireo mpaminany ireo andeha ataovy ny asan'Andriamanitra manolora tena amin'ny andro izay netsony antsika tsirairay avy fa zao tsy foana tsy akory ny fikelezantsika haina ao amin'ny tompo fa zao misy valopity izay miandry antsika tsy ety an-tanytsika miandry ny valopity fa miandry ny valopity izay omeny Jesosy any an-danitra dia hoy ny eo amin'ilay 9:7 hoe ambara ho amin'ny oloko ninona
ny fahadisoany. Reto joda ireto a dia izao hoe tady an'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Tahaka an'izao ataontsika izao zany hoe mivavaka foana isan'andro isan'andro. Kanefa dia izao araka ilay sitrapon'Andriamanitra teo, mbola maro ny havana miaina ao anatin'ny fahotana reto joda reto, zanak'Israely reto zany. Mbola maro ny aina tao anatin'ny fahotana ka nahatonga ty tenin'Andriamanitra ty hoe ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Maninona moa no tenenety hoe ambarao amin'ny Jakoba ny fahotany? Inona ny fahotana nataony ty Jakoba ity? Voalaza any amin'ny Genesisy any a tantaran'ity Jakoba ity. Tsy haiko raha tadiditsika na tsy tadiditsika ny zavatra nataony. Inona moa ny zavatra nataony? Fantatritsika ve? Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray teto rehefa nitory teto dia nitantarany amin'izay hoe inona ny zavatra nataony ity Jakoba ity? Inona ny fahotana nataony ity Jakoba ity? Nangalatra fizokiana. Zany nataony. Nangalatra fizokiana. Iza moa ny rahalahin'i Jakoba? Esau. Dia izao nangalatra ny fizokiana izy, nangalatra tsodrano izy, nandainga izy. Zany nataony teo anatrehan'ny rainy. Zay mahatonga ty ten'Andriamanitra ty hoe ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Mandraka ankehitriny anie ry havany, reto joda reto. Iza moa zany? Sika anie zany mandraka ankehitriny taranaka. Mbola manao an'izany fahadisoana zany. Mbola maro. Voafatotra izay ilay ten'Andriamanitra teo a. Mbola maro be dia be, misy zavatra mamatotra antsika be dia be. Ary raha eto ny jerena dia izao ny lainga. Ny lainga. Io lainga io ry havana dia izao. Rehefa jerentsika any amin'ny Apokalipsy ihany, dia io lainga io a mitovy amin'ny olona osa osa izy a, mitovy amin'ny olona vetaveta, mitondra équivalent. Fa indraindray tsika manamaivamaivana n'ity lainga ity. Izay halan'ny fanan'Andriamanitra. Halan'ny fanan'Andriamanitra. Tsy misy lainga hoe kelikely, tsy misy lainga hoe bebe, fa rehefa lainga dia lainga ary. Halan'Andriamanitra zany. Zany anisan'ny fahotana ry havana. Izay nananan'ity Jakoba ity. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra teo hoe ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany. Satria hoy izy za tadiavina isan'andro isan'andro. Tia lalany sitrapoko izy. Fa izao be dia be ny zavatra ataony araka izay tiany. Misy nitory izay ry havana dia hoy izy hoe tsika ne tsy ao ambany lalàna intsony e. Tsy ao ambany lalàna tsika fa eo ambany fahasoavana. Ahoana moa zany? Tsy ao ambany lalàna intsony tsika fa eo ambany fahasoavana. Zany hoe tsy misy lalàna tokony hifehantsika intsony fa efa libra. Libra tsika. Ary ny famonjena dia lazainy hoe famonjena nefa vitan'i Jesosy e. Ka raha efa vitan'i Jesosy ve famonjena? Raha hoe efa nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny fahotantsika tsirairay avy. Dia ny dikan'izany ve ry havana mandraka ankehitriny marina foana ve tsika? Tsy ao ambany lalàna intsony ve tsika fa eo ambany fahasoavana. Namaky an'izay nisy ny fanditra kely an'izay tao amin'ny Facebook. Dia rehefa avy eo indray dia izao indray no nataony hoe ny hanamarinana antsika koa nefa dia ny finoana. Zany hoe rehefa mino fotsiny dia suffit zay. Il suffit fahamarina antsika dia marina eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Tsy maninona intsony. Ny hanamarina antsika io izy dia ny finoana. Zany hoe rehefa mino Jesosy ianao ka na manao tsy fahamarinana ary manao ota, manao lainga, manao zavatra rehetrarehetra dia izao manantena ve tsika ry havana? Manantena ve tsika ry havana ho anisan'ny mpandova ny lanitra?
Andriamanitra dia tena miteny mihitsy zay tsy manam-pahamasinana nampianatra ny mpiomana tamin'ny sabotsy aza manantena mihitsy hoe ahita ny tompo, aza manantena hoe ahita ny tompo hoe za mino efa nentin' Jesosy teo daholo ny fahotako rehetra ka na misy ary zavatra ataoko zany zavatra kely zany anie tsy jerevan'Andriamanitra zany zavatra kely zany anie rehefa tia an'Andriamanitra fotsiny rehefa mino an'Andriamanitra fotsiny ka na inona mety ataoko tonga any tsy ry havana dia ny ety-tsika dia manamasy tena, dia ny ety-tsika dia araka ny sitrapon'Andriamanitra teo. Inona mbola fahotana, inona zavatra mbola mamatotra atsika, inona zavatra tokony mbola hibebahantsika, inona zavatra tokony alantsika. Zao vanandro zao dia zao tena hoe miala nenina mihitsy ny Jesosy ry havana, miala nenina Jesosy. Aravakiny ty ten'Andriamanitra ray manontolo ty dia nasiako lohateny moa tao anatin'ilay izy nanao hoe inona ny fifadiana sitrak'Andriamanitra. Inona ny fifadiana manahoana no akasitran'Andriamanitra. Indraindray tsika dia manao fifadiana raha ny ndoa zao fotoana zao te dia hoe fifadiana ny ara-nofo manombo n'ity teny ity zao andro ny karemy zao fa zao ry havana indraindray mbola misy ary ohatran'ny mialatsiny tena mifona Jesosy tena hoe mifona raha hoe zao dia saika zany daholo hoe fadianina ry mifadianina ty amin'ny sabotsy zay mifadianina amin'ny herinandro zay mifadianina amin'izao zay mifadianina eny tompoko tena hoe mahafaly an' Jesosy zany fa izao mbola misy ry havana ao anatin'ny fanatanterahana an'izany dia manantena ve fa ho tonga any amin'i Jesosy ny vavaka izay asandratsitsika, manantena ve tsika fa eny vavaka Jesosy, mbola ao anatin'ny fahalotona sy ny faharatsiana, mbola ao anatin'ny fahotana, mbola misy ane ry havana mivavaka fa ao anatin'ny fo mbola tezitra zay ilay sitrapon'Andriamanitra teo, mbola ao anatin'ny fo feno samboaravara, feno alahelo ao anatin'ny fo ao anatin'ny fo feno fiatsaram-belatsia, mivavaka amin'Andriamanitra. Halan'Andriamanitra zany ry havana, zay madio apo, zay no ahitan'Andriamanitra. Ary matetika rehefa misy ny fivadiana tahaka an'izany dia inona indraindray mamaika atsika andeha hivady ihany zay fa tena manana problema be mihitsy inona le problema ara-nofo io, le problema ara-nofo, misy te hanambola, misy te hanan-karena, misy te hananatso, misy le problema, misy mifadianina mihitsy, za hitady vady mifadianina, misy be dia be fa zao ry havana sitrak'Andriamanitra ny fifadiana zao karemy zao fifadian'Andriamanitra fa izao takin'Andriamanitra amintsika dia zao hoe tsy fifadiana araka izay tiatsika fa ozy izy hoe na amin'ny andro hifadiana reo izy dia mbola nitianareo ihany no ataonareo, mpiasa rehetra aminareo dia ampahorianareo, mbola nitiatsika atao ihany no ataontsika amin'ny andro hifadiana. Misy ara mbola ao anatin'ny ady ozy izy, indro ny ady sy fanditra ny antony hifadianareo, misy ny fanao totondro mihitsy, moa fifadiana toy izany va no akasitrahako dia ny andro ampahorian'ny olona tena. Misy rehefa mifady ry havana tena hoe manjonitra mihitsy, ny voly tsy bangona, tsy mandritry ny herinandro satria mivavaka, satria mifady. Ozy ny tenin'Andriamanitra, aza ny fitafianareo no tritriarinareo fa hoaka ny fonareo no tritriarina eo anatriako, ny fonareo no tritriarina, aza ny fitafianareo satria izany ry havana dia zao endrika ity ivelany araka ilay sirapon'Andriamanitra teo hoe mpivavaka mihatsara felatsia, mpivavaka ety ivelany, tsy halan'ny fanan'Andriamanitra zany ry havana fa Andriamanitra mila olona mivavaka akasitran'Andriamanitra, mila olona marin'Andriamanitra, mitady olona mandeha araka ny fony Andriamanitra, mitady olona tena hoe manao ny sitrapony Andriamanitra, mitady olona tia azy Andriamanitra. Dia ozy izy ilay ten'Andriamanitra eto hoe tsy izao va ozy izy ny fifadiana izay akasitrahako,
ny amamy fatorany faratsiana. Izany ny sitrak'Andriamanitra indrindra. Ka raha amin'izao andro ao anatin'ny karemy izao tsika ry havana, dia izao hoe izay ry havana mandolia izay, manaova fifadiana izay entina. Inona Andriamanitra ô? Inona mbola zavatra tokony hovahana? Inona mbola fatotra mahazo ahy? Izay ny sitrapon'Andriamanitra teo. Inona mbola famatorana mahazo ahy? Move tsika ry havana. Izay ve ny fifadiana izay ataontsika? Move izay tokoa no angatantsika eo amin'Andriamanitra. Amin'izao andro ny Pasika izao, oka ho tsarovana ry havana. Izao andro ny Pasika izao, na dia mba zavatra anankiray fotsiny ary, Jesosy ahy, mba ho tsarovako ianao. Tia ny entiko amin'ny herinandro. Za Jesosy dia izao aho. Za Jesosy dia tena tsy afaka ao tanatiko mihitsy ny alahelo. Za Jesosy tena tsy mety afaka mba miezaka ihany aho, fa tsy afaka atao anatiko. Ty fomoratezitra ty, Jesosy ahy. Ity za Jesosy tena tsy manao fahamarinana, tafalatsaka foana. Mba te hanao ny marina ihany ozy Paoly fa zao ny ratsy foana ny vitako. Zay entina ry havana amin'izao andro ny fifadiana zao. Ao mbola misy voafatotry ny vola, fitiavam-bola, mandritry ny herinandro iray manontolo maraina, mifiry maraina mandratonga mifiry alina. Za tena anisan'izany ry havana. Nisy fotoana tamin'izany fotoana izany, amin'ny 7 maraina efa any am-piasana, mandra-pahatonga ny amin'ny 7 hariva, sakafokafo kely fotsiny amin'ny midi dia miala etsy dia kitro, maketsy dia kitro. Ao anatin'izany tsy fahamarinana rehetra, kitro. Izany no natao tamin'izany, satria vola, fitiavam-bola ozy izy. Tsy ratsy, za tsy miteny hoe fa zao nen'Andriamanitra. Nen'Andriamanitra ataovy bebe kokoa, tsy ratsy izany raha manana ny hery sy ny tanjaka entina manatanteraka an'izany. Fa izao nen'Andriamanitra aloha tadiavina. Inona no mahafaly an'Andriamanitra ihany koa? Tianao ve mba anao hoe andro ny Pasika izao, ny hafaly anao Andriamanitra? Inona mba hafaly anao? Tsy ny hafaly antsika foana. Falifaly ravoravo ny fanahintsika eo sisa tamin'ny herinandro iny mifaly. Fa androandray ry havana dia izao, inona mba hafaly anao Andriamanitra? Dia ozy izy hoe, mo tsy hizarany mofonao hoaninona va? Zany koa anisany. Mo tsy hizarany mofonao hoaninona va? Manana kozinina izay ary havana dia petraka any Mananjary izy ireo. Anisany atao hoe manana atao amin'ny Mananjary ao saika reny posy rehetrarehetra reny anazy. Fa zao rehefa tonga ny cyclone teo, jifa, tsisy ninina tsony, tena hoe ny akanjo teny akoditra sisa, rava daholo ny fananana rehetrarehetra. Dia niakatra naketo Antananarivo izy. Rehefa niakatra teto Antananarivo, io kozinina koa tena miavinavina izy io, miavinavina. Fa zao tonga teto dia nanoratra dia nanoratra tonga hatraty izay rehetrarehetra taty nanoratany daholo. Fianakaviana tao Antananarivo saika nitetezina daholo zany nipetrahana, satria tena hoe tsy menatra tsony, tena tsy menatra tsony, fa tena hoe niteteza trano. Dia rehefa tonga tao Antananarivo izy dia niraisin'le zokiko zany, nisy zoko izay ao Antananarivo dia niraisin'le zokiko. Dia rehefa niraisina moa dia izao hoe, reto olona reto ve ho fahanana fotsiny ny nofony, fa misy programa an'Andriamanitra matoa reto tonga eto, satria musulman ny vadiny. Re misy programa an'Andriamanitra dia natao moa ny zavatra rehetra tamin'ny tapabolana zany zavatra zany natao ny programa rehetra zany toriana dia programa hoe tamin'ny lahady nanaiko izy hay tena mila an'Andriamanitra tokoa, mila an'Andriamanitra, mila an'izany Jesosy zany. Vady moa hoe fa maty fa izy mianaka kely. Dia le zanany kely io tena atao hoe ao anatin'ny fahaditrana, tena hoe maditra, mangalatra, mandanga, fokarongony. Fa dia izao niraisin'le zokiko tao ihany zany, hoe raisiny. Dia tamin'ny herin'ny alahady ny fotoana zany
entina hivavaka, nanaiky zareo hivavaka dia hoe ny herinandro manaraka teo ho atao dinidinika dia atao ny asa manaiky izy, tena nanaiky n'izy. Fa inona sisinareo ny zavatra nisy rehefa atao Satana tena tsy faly mihitsy zany hoe misy olona anankiray hibebaka, misy olona anankiray hiala amin'ny ratsy fanao, tsy faly mihitsy ny Satana. Tao anatin'ny cellule de prière moa ny ara-ny tondram-bavaka foana izay sy ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny isaky ny maraina nitondra azy ireo. Dia Satana tena tsy faly mihitsy ao anatin'ny fotoana tena hoe hamahana an'ilay olona, manaiky izy hiaino ny tenin'Andriamanitra, manaiky izy hanaovana asan'Andriamanitra. Tao anatin'izay ry havana dia izao hoe nisy zavatra hoavana be nangalarin'ilay ankizy lahy kely tao an-trano. Dia lasa nitsoaka tsy hita zany ilay zanak'ilay kozinina keo, tsy hita. Fa zao ry havana ny zavatra nahagaga anahy, nisy niantso ako, ilay zandriko anankiray niantso anao hoe izao ny zavatra nisy dia izao, na nasaina niala tao izy fa nalefa izy fa izao ny zavatra rehetra nataony tao dia nesorina tao. Fa izao fanahy efa miasa aty anaty. Zaho ozy nareo tsy mbola nanao ohatran'izany. Tena hoe torotoro ny tao anatiko tao. Jesosy, tena hoe oro ny tao anatiko tao. Tsy mbola nanao an'izany hoe zanaky ny koziniko arivo hoe misy zavatra. Tena honena, tena honena. Izay ny atsapako hoe fananao Andriamanitra. Fananao an'Andriamanitra ny miasa ato anatiko tato. Dia niantso an'ilay zandriko zao andaina aky tadiavo ry zareo tadiavo ry zareo dia izay mba voarambo ny tanako taty iny nandefa n'ilay izy aingana alefaso fa tsy manina ilay zoko zany ilay vadiny zoko tena hoe tsy manina tsy mifona raha hoe miteny an'izany eto ilay vadin'ilay zoko tena hoe tsy nisy tsy fahazakana mihitsy hoe sao dia sao reo dia alefo reo dia tsy mipetraka ato intsony tena hoe nroahana dia nalefa tao dia lasa. Fa zao ry havana rehefa mifanan'Andriamanitra no miasa ao anatinao izay nataoko hoe tsy heriko, tsy hoe faniriko, tena tsapako mihitsy izany ary nandresy lahatra anahy mihitsy ty ten'Andriamanitra. Mo tsy nizarany mofonao ho aninona va sy ny apetrahan'ny oro-manjenjena ary mba hanafinao izay hitanao mitanjaka ka tsirombelona amin'ny namanao ianao. Tena niasa tao anaty ry havana dia natao ny fitadiavana rehetra dia izao dia hita le ankizy lahy kely. Fakomaly angamba ny antso hoe hita le izy. Fa zany ry havana tena hoe voninahitr'Andriamanitra. Voninahitr'Andriamanitra. Ny zavatra misy ry havana dia izao indraindray tsika manana an'ireny avatsika any Madagasikara reny. Misy avatsika any Madagasikara dia izao ny zavatra misy izay ataontsika indraindray tsika dia avindray. Inona indray zao hoe hitady vola, angataka vola foana. Tsy mahay fa-tsy mangataka vola ny any Madagasikara any. Za tena anisan'ny teny izany taloha, tena ny teny izany. Fa zao ry havana amin'izao andro ny Pasika izao manaova dina eo amin'Andriamanitra. Hitsinjo tsy hirombelontsika, tsy tsaratsaritsika, tsy hanenjika ny renitsika. Raha manana ianao, zarao. Manana fitafiana anankiroa izy mba hazarao an'le ny anankiray. Raha mba manana vola moa ianao mba hazarao. Aza ketraka izany ry havana. Aza ketraka amin'ny fanaova-tsoa. Aza ketraka ny amin'izany fa mizara dia jerevo reny avatsika any Madagasikara reny be dia be. Raha totaly indraindray tena hoe be dia be fa tsy mijery izany tsika fa amin'izao andro ny Pasika izao izay no angatan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa raha izany ozy izy no ataonao dia maninona ozy izy. Hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga vaingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao ho loha lalanao ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Ary amin'izany ozy izy dia hiantso ianao izay ilay salamo teo salamo 68. Nejarentsika kely ilay salamo teo salamo 69. Andriamanitra ianao malala ny adalako ary ny heloko tsy mba miafina aminao ary tsy homenatra noho ny amiko izay miandry anao Jehova tompony maro. Aoka tsy ho very hevitra noho ny amiko izay mitady anao ry Andriamanitra ry Israely eo.
aza foy ry havana ozy izy hoe aza foy reny nona reny aza zay tiatsika tao ihany no ataotsika fa zao ozy misy tenin'Andriamanitra any hoe raha ny tianareo atao ihany eny no ataonareo sisy tahaka n'izy nareo ozy izy tahaka ny jentilisa ihany ianareo zavatra anankiray koa ampianarina ao anatin'izany tsy hoe za zany rehefa misy zavatra tahaka an'izany za tsy avy hatrany tonga dia hoe satria za mitaraina daholo dia tonga dia fa mitondram-bavaka ry havana mitondram-bavaka dia miandry ny hevitra Jesosy ahoana Jesosy ny momba ny ty ahoana momba n'izao zavatra izao fahateneniko antsika fa Jesosy tena hoe miteny raha tonga teto ny ray aman-drenitsika neny beby tamin'ny tapabolana azoma alina amin'ny valoalina amin'ny fito sasany mahery izy miantso ny azoma alohan'ny natongavana iny hoe tapaka ny lalana ozy izy ao a Nurieux sy Bourg-en-Bresse fa mety tsy ho avy Jesosy ny ao am-piangonana efa nilazana fa hoe andray ny fanasan'ny tompo izay ny alahady dia ahoana izany Jesosy eny tompoko mety tsy ho avy ao izy fa zay zany le izy tsy mahatsiana Homera hoe Homera ndao hivavaka ndao andohalika hivavaka amin'ny fito sasany mahery teo ny azoma iny dia nivavaka izay mivady nangataka hoe Jesosy zay Jesosy mangetaheta hoe andray ny fanasan'ny tompo kanefa dia tsisy indray zany efa niemitra dia tsisy indray zany rehefa nangataka ry havana dia baiboly tamin'ny teny frantsay no nalaiko mba ty baiboly ty mantsiny efa haikohaiko daholo hoe ato ny Isaia ato i Anna ato i Hebreo ato ny testamenta taloha ireto efa haiko ty baiboliko ty dia baiboly teny frantsay no nalaiko dia rehefa nalainay le baiboly teny frantsay dia Job 19 nahazo tao Job 19 dia Job 19 dia ny andininy fahavalo tonga teo ny teny nomen'Andriamanitra Job 19 dia ny andininy fahavalo dia nakomboko izany le baiboly amin'ny teny frantsay dia naka n'ity baiboliko ty ahako dia nanokatra ny baiboly tonga dia Job 19 io no nomeny Job 19 koa no nomeny fa ny verseny tsy nomeny fa tonga dia ty Job 19 ty ny azoko koa tamin'ny teny gasy vao namaty vao nanokatra tonga dia Job dia ozy izy hoe ny lalako dia ny hofefeny ka tsy afa-mandroso aho ary nasiany maizina teo amin'ny lalana lehako ny voninahitra nalany tamiko ary ny esoro ny satroboninahitra teo an-dohako dia niantso amin'ny neny bebe neny ty misy tenin'Andriamanitra azo ka ahoana ozy izy Job 19 manamariny Jesosy fa zao tonga ianao fa safidinao azy izy ozy neny bebe raha zay ny teny omeny Jesosy io manazao dia zao ahako dia ahoana zany ny atao niantso ny rahavavy mamsoa matetika atsoky rehefa momba ny réservation reny dia tsy azoko mihitsy tsy namaly mihitsy niantso indray ny namoa ny tia efa matovo be tia tsy mety ny fo mihitsy dia nitolo-tsaina tao anahiko tatiko moa dia niantso olona tany Paris dia nahazo ny Fabrice misy zavatra ohatr'izao fa io Jesosy io ry havana rehefa miteny manamarina izy hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany raisiny tanany vao niantso tady plasy izy tonga dia nahazo plasy amin'ny fito maraina jereo anie ny planinin'Andriamanitra ny planinin'Andriamanitra rehefa tena hoe miantoraka amintsika tena hoe mametraka aminy ary tsy mialoha lalana azy mangataka aminy dia zao lavorariny dy ry havana lavorariny dy ok tonga izy ny sabotsy fa izao indray teo amin'ny retour
lasa koa le retour dia tsy nisy retour izy ny alahady iny za le nanany any antsika hoe ho any Paris ny alahadiny iny ahoana zany ny antozy ny retourko zao any eny Jesosy name anao hatramin'ny voalohany dia mame antsika hatramin'ny farany ndao ho any am-piangonana fa apetrao any amin'iny fa meny toerana ianao tsy maintsy mody any a Paris ianao any amin'ny vadinao tena alohan'ny ingainay andeha hivavaka ny alahady iny tonga indray ny message ny Fabrice ok amin'ny 3 départ à Saint-Julien Paris tiako atongavana ry havana dia zao hoe zay tiako atongavana dia zao Jesosy tsika zay ny irany louange teo Jesosy tsika mahery Jesosy tsika mpanjaka mahery Jesosy tsika mpihaino vavaka Jesosy tsika mpamaly vavaka fa izao ny teniny tsy ny mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloka ny favan'Andriamanitra ary ty tenin'Andriamanitra ty ry havana tena hoe miasa tena hoe marina ny tenin'Andriamanitra rehefa tena miaina tokoa tsika amin'ity tenin'Andriamanitra ty tsy authentique mila authentique Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra inona ny mahory atsika inona ny problème atsika fa zao araka ny teny teo hoe katsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana tadiavo foana Jehovah na inona mety situation misy dia zao miantso an Jesosy foana mandoalika eo potra zay le tsy adiniko mihitsy iny hoe ny fandolianao tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsinina dia mihaino Andriamanitra dia mamaly vavaka atsika dia mifaly tsika ry havana ao anatin'izany dia ozy izy hoe io teny io hoe posaka ary amin'izany iantso ianao ary Jehovah amaly ianao eny anadratra ny feonao ianao ary izy ianao hoe inty aho voninahitra ny ho an'Andriamanitra amen vavakatsika to Jesosy tena misaotra anao zay tompo fa mbola miteny foana ianao Jesosy mampianatra anay mampahery anay Jesosy ary manoro lalana anay ny amin'ny tokony ataonay indraindray mantsy zay Jesosy dia meloa lalana anao zay tianay atao ihany no ataonay na amin'ny andro fifadiana ary araka ny teninao teo Jesosy motsy tahaka ny jentilisa ihany va Jesosy matoa zay ny nofidianao dia misy zavatra tombony omenao anay Jesosy tsy tahaka ny fanomena n'izao tontolo izao ianao fa ianareo no mahafantatra azy satria izao aminareo ianareo atao anatiko Jesosy ny angatahako mandrika riva Jesosy malala ndreto zay Jesosy zay nandray ny fampianaranao androany hianatra izatra ny amin'izany zay Jesosy tsy aloha lalana anao amin'inona na inona fa hiantso anao mandrika riva ametraka mahory anay na inona eo am-pelatananao dia tonga ianao mihaino anay fa izao Jesosy na inona Jesosy mety mbola fatotra ny anatinay ihany na inona Jesosy mbola toe-ponay tsirairay avy ihany na inona Jesosy mety fomba fiainanay tsirairay avy ihany tsy araka ny sitraponao amin'izao lalany azo fijaliana izao Jesosy entinay eo apototry ny azo fijalianao reny rehetrarehetra na dia mba anankiray fotsiny ara tompo malalo amin'izao andro ny pasika izao amin'ny andro ny karemy izao hifadiny ratsy zay Jesosy hifadiny ratsy zay tsy ny sakafo ihany ny hifadinay fa hifady le ratsy zay fanaonay zay mamatotra anay mba ho afaka izay araka ny teninao teo hoe raha ny zanaka manafaka dia ho afaka izay mba ho marina aminay zany teninao zany dia misaotra indrindra Jesosy makasitraka indrindra anao zay rehetra nafafy oka ho terizinay Jesosy tsisy atsoka an'izany araka ny teninao tsisy atsoka Jesosy fa ho faly izay tsy nomofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra dia makasitraka indrindra Jesosy voninahitra ho anao amin'ny anaranao Jesosy mizoko mametraka sy mivavaka izany amen. Sotra ny mpanompon'Andriamanitra tsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra
dia ny voninahitra tokoa an'Andriamanitra ary mba ho voky an'izany tenin'Andriamanitra izany tsika mba izantsika manao ny sitrapony. Mirosoara ny chorale zao a, anjaran'ny chorale zao.
miantra tsy mba ho kivinangetraky izany fa ny tompona ny tompo Jeso mpanafakatsika Jeso mpamonjy atsika Jeso irery no any mpamonjy ramafiriatina na inomeno na nefa miantra na ino miamanjo na miantra tsy aokivinangetraky izany fa ny tompona ny tompo Jesu mpanafakatsika Jesu mpamonjy atsika Jesu irery no any mpamonjy ramafiriatina. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo tratra ty volana avril sady tsika riavana mizakazaka ny fotoana dia ny toy izao manaraka izao ny raharam-piangonana zay ambara amintsika saotran'Andriamanitra tsika fa vita soamatsara na azo kasika soamatsara tsika ary isaorana manokana reo malala-tanana ny antoka zany kasika zany ho an'zanatsika dia manentana ny ankizy tsiraray avy isaky ny dimansa mba metaka zany kasika zany ary indrindra ny responsable amin'ny traduction mba hifandaminareo amin'ny programme hoe anjaran'izy no mandika ny teny manarak'izay raha ny tena marina zay tokony isy fandraisantsika androany kanefa noho izay moa fandaminan'ny tompo zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra amin'ny programme dia ny fandraisana dia atao amin'ny paka miaraka amin'ny ray aman-dreny zay rahantsika amin'le rahatsidiso amin'le 16 izy io manarak'izany ihany koa raha sitrapon'Andriamanitra ny misy moa hoe herinandro masina dia misy le zoma masina dia hitao ihany programme fa mety hisy ny fiaraha-mivavaka ataontsika par zoom rahana amin'ny ray aman-dreny raha ohatra moa izy tonga soamatsara eto dia hitao ihany ny fandaminana fa hitanareo amin'ny message eny ihany dia satria moa atoato dans 2 semaines tsika dia efa hiatrika zany paka zany dia tsara mba hoe hanao grand ménage kely tsika angambany amin'ny grande ménage amin'ny samedi zao le 9 dia mbola alefa amintsika ny message anadiovatsika ny trano satria raha ny tena marina ny 3 fois par an eo tsika no manao an'izay grande ménage zay dia ataontsika amin'ny samedi zao zany amin'ny le 9 dia manarak'izay moa raha sitrapon'Andriamanitra ihany koa ny sortie atsika raha tsara ny andro mihina fa efa lasa ny lanezy dia ataontsika amin'le 17 avril ary andeha paka zany zay dia zay angamba no vaovao-mpiangonana ny sampana samy malala ny programme ny avy ny tsiraray avy voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany amen. Ary hiditra amin'ny fanatitra ho an'Andriamanitra itsika.
eny jesosy kristy kapiteny mpanjaka lehibe ity tokoa zay tompo malala efa nivijianao a dia mba zany ny hiranay vetsovetsonay a dia anao ny sitraponao ka dia matoky izay fa hiasa aminay tanteraka ianao a mba hahafahanay a manao ny sitraponao Andriamanitra eo tompo ankehitriny raha afaka nanao ny fanatitra koa izay dia taio izany tompo malala tena hoe mba entina hampandrosoana ny asanao andoavana koa ny hofatrano Jesosy ny jiro ny zavatra rehetra izay atao amin'izao fiangonana izao misaotra Jesosy fa tsy mba nahafoy anay ianao fa tena miasa ato amin'izao fiangonana izao tokoa ianao a misaotra ny amin'ny tsirairay avy izay manohana izao fiangonana izao satria avy aminao izany fitiavana izany Jesosy a dia ianao ny hitany asany tsirairay avy a hitany fiveloman'ny mpanomponao rehetra Jesosy Kristy ary indrindra ny fonay ny aminay manontolo koa dia tolotray ho anao tompo malala anjakanao hatramin'izao ka ho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tonga sahady amin'ny famaranana tsika anao ny hira tsika 430 ny andininy voalohany sy faharoa dia mivavaka dia andininy fahatelo dia avy eo tsodrano 430 ny andininy voalohany sy faharoa Jesosy io misaotra anao zahay ny amin'izao fotoam-bavaka izao vita somatsara misaotra fa niaraka taminay teto ianao ary mbola hiaraka aminay mandrakariva misaotra fa namasina ny amin'ny teny nomenao anay izay karakarahanao ny fanahinay tsirairay avy tompo na inona mety mbola misakatsakana ny anaty any dia ianao ny efa mandrava izany Jesosy malala ary ianao ny miasa manan-kery amin'ny teny izay efa nafafinao fa ianao ny laza tompo fa ny teninao tsy hiverina ny aminao foana raha tsy mahavita ny asany ka hiasa ty anatinay aty ny teninao Jesosy mba tena anao ny sitraponao zay tompo mba hiala amin'ny fahazarany ratsinay zay amin'izao sisa izao fa kosa ny mahafaly ianao any an-danitra any miala amin'ny fahotana izany mihitsy ny teninao tompo raha misy mpanota amin'ny bebaka dia tena hoe totorebika be any an-danitra any dia izany Jesosy izany mifalianay hiala amin'ny fahazarany ratsy ny tsirairay avy ary izao mijery izao fahita lavitra zao Jesosy hatrany amin'ny Facebook any raha misy mpanota mibebaka any dia efa faly ianao tompo ary ravarava ny asan'ny devoly satana rehetra amin'izao fotoana izao fa izay mijery tompo malala dia ianao nefa manafaka sahady tompo ianao nefa mikasika ny tsirairay avy koa misaotra anao zay Jesosy fa tena tsy tianao zay ho very fa tena tianao zay tena hiaraka onona aminao any an-danitra any satria efa nanamboatra fitoerana ho anay ianao misaotra fa tena marina ny teninao raha
teny ianao dia tsy mba manatsiny zany ianao Andriamanitra araka ny teninao any amin'ny Salamo any. Tompo Andriamanitra ankehitriny dia mivavaka izay Jesosy mitondra ny semaine eo anatrehanao. Tompo ireo ny ankohona ny tsirairay avy hitanao ireo Jesosy apetraka feno ampelantananao Tompo malala o. Ta io ny ankizy izay mianatra Jesosy mehoery tanjaka fahasalamana ny lehibe koa Tompo malala ho miasa manomboka amin'ny indram-pitso iny. Misaotra Jesosy ianao ny tany tsirairay avy hiaro any amin'ny lalana vakivakiana rehetra ny mpanao livraison rehetra Jesosy mba hata io Tompo malala o. Mba ta io Tompo apetraka feno ampelantananao ny asa mandrarana tsirairay avy ny tsy miasa Jesosy mijanona ny an-trano any ianao ny karakara ianao ny ampitombo mandrakariva ny finoany koa ary tahiry azy Tompo Andriamanitra ta io ny tsirairay avy aza mahafoina masaraka an'izao fiangonana FPTM izao. Ta io ny ray aman-dreninay rehetra hatrany Madagasikara hatrany amin'ny Ile-de-France rehetra any Tompo hatrany Belzika rehetra any ta io ny mpiara-mivavaka rehetra Jesosy apetraka feno ampelantananao ary zany vavaka rehetra izany ao tsy salama Jesosy entina eto aminao ny tsy salama rehetra mivavaka izay ho an'izy ireny Jesosy malala. Ianao ny efa andeha ho any Tompo ikarakara anasitrana ny anaty rehetra any ninona mbola tsy fahasalamana Jesosy ianao ilay dokotera ambony indrindra izay rehetra miantso ny anaranao dia hovonjena ho ny teninao ianao Jesosy mitondra fanasitranana ho an'izay marary hatrany amin'ny Facebook any misy zazakely marary misy reny mpianakaviana misy ray mpianakaviana marary Jesosy ianao ny tahan'izy ireny matoky anao zahay fa ianao ny andray andraikitra amin'ny tsirairay avy Jesosy ianao koa mba tena hoe hitany tsirairay avy Tompo malala amin'ny fiantrana araka ny toriteny izay nentin'ny mpanomponao teo Tompo mba hanana foantra izahay mahay manome andreny tsy manana ireny Jesosy malala fa tsy irimbelona amin'ny namanay izay araka ny teninao Tompo tsy todi-damosina amin'izy ireny izay fa nao izay azonay atao Tompo malala Tompo dia apetraka feno ampelantananao koa Tompo miady ny firenena Jesosy ary efa voalazanao tokoa zany fa isy fanjakana amely fanjakana ny Tompo Andriamanitra eny ny teninao dia marina tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voalazanao Tompo malala isy orooro tany Tompo Andriamanitra Tompo misaotra ny amin'ny teninao fa reny teninao reny dia mampahery anay mba andehananay tsara amin'ny sitraponao Andriamanitra satria ny sitraponao mitondra anay any amin'ny fiainana mandrakizay Tompo mivavaka izay ho andreny firenena ireny ao anatin'izy ireny misy kristianina Jesosy mba ho tehirizinao ny kristianina rehetra mba ahery ny kristianina any anatin'ireny firenena miady reny Jesosy Kristy Tompo tehirizo ny tsirairay avy Andriamanitra tehirizo koa izay tsirairay avy Jesosy ary ta io izay mba hivavaka ho an'ireny tsirairay avy any amin'ny toerana misy azy reny Jesosy fa tena misy mahonena misy ny mahantra tsy mahita hany kohanina na dia amin'ity androany ity ary misy tsy manan-kohanina Jesosy ianao ny mba tena hoe hanome ny anjara sahaza ho aniny araka ny vavaka nampianarinao Jesosy hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay dia mba hita hanina sahaza ho azy ny mahantra rehetra ny tsy manana asa rehetra ny tsy manana papie rehetra ianao ny tsinjo an'izy ireny tsirairay avy Jesosy hitongina eto anatrehanao zany misaotra Jesosy ta io Madagasikara ta io ny filoham-pirenena ta io ny gouvernement rehetra Jesosy apetraka feno ampelantananao vahoaka malagasy rehetra Tompo ianao ny karakaran'izy ireo anala amin'ny fanimpody-tsampy Jesosy amifona aminao misy eny miteny misy ny teny fa tsy misy hony ianao Andriamanitra fa razambean'ny vazaha hony ianao mifona aminao zay Jesosy amin'ireny teny havanay ireny Jesosy mifona aminao zay Jesosy fa ianao Tompo Andriamanitra ianao ny afaka mikasika an'izy ireny tena hoe hitodika aminao Jesosy fa ny anaranao Jesosy Kristy ilay mahery nitsofoka anatin'izy ireny ny asany anatin'izy ireny Jesosy anala ny asany devoly sy ny satana rehetra ny fanimpody-tsampy rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy anakery tsy anapahefana any amin'ireny fianakaviana rehetra ireny manompo sampy reny hiala amin'izany Tompo Andriamanitra izay manonona mandrakariva ny fiadanana ho an'ny Madagasikara tonononay izany misy miteny hoe fa tsisy azo atao tsony io zay Jesosy dia mivavaka mandrakariva mangataka aminao zay Jesosy mba hiadana ny taninay Tompo dia misaotra Jesosy fa ao ianao eny Tompo a Madagasikara ianao amin'ny tany rehetra amin'ny firenena rehetra ianao misaotra anao ny amin'izany Tompo Andriamanitra mpamonjy anay petraka feno ampelantananao Jesosy izany vavaka rehetra izany maro ny tianay tenenina eto
fa jesosy mahalalo ianao no mahalala ny mahasoa sy ny mahatsara ny tsirairay avy ka dia velarina eo anatrehanao zany vavaka rehetra izany saromana ny ranao zany jesosy ary ny devolom-pangalabavaka dia tsy anakery tsy anapahefana amin'izany vavaka izany fa miala amin'ny anaran'i jesosy kristy makany amin'ny tany foana ny andavaky ny elo-maritra mandrakizay fa ny vavaka izay tononona kosa dia ho tanteraka amin'ny tsirairay ho voninahitra ao Andriamanitra ny fahavelomany mpanomponao rehetra misotra jesosy anao rery ihany ny voninahitra mandrakizay amen. Taontsika ny hira le hira teo tohizana ny fahatelo dia miditra ny mpanompon'Andriamanitra manao ny tsodrano. Tsodrano avy amin'i Jesosy Kristy Tompo ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy Tompontsika mpiandry ondry lehibe hiala amin'ny maty tondra ny rano ny fanekena mandrakizay izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy ny voninahitra mandrakizay hitayanao aneny tompo ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehova ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ne Jehova ka nome anao fiadanana voninahitra ny eo anao ry tomponay ranay o izay ny an-danitra ho amasina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponinao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay n'io ny anna sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompo amen.